Halleluja, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tafiditra ao anatin'izao live izao. Ary ny tenako dia tena misaotra an'Andriamanitra amin'izany tombontsoa lehibe izany ary mankasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa nomena fotoany ahafahako mizara tenin'Andriamanitra amintsika anio. Arabaina manokana ifelana sy hitakeo i Norsoa, Teresa, Yery, Nadia, mbola misy iza moa izy io nantenaina Henri Yery zany dia Yery anankiray ihany koa zay any alavitra any arabaina manokana ianareo amin'izao anio izao. Mino aho fa ne tsara ny andronao androany ary ny alina ihany koa tsy misy amintsika ho diso anjara satria Andriamanitra manana afatra ho antsika sy ianao afatra izay anatsara amin'ny fiainantsika sy ianao ary noho izany dia mangataka aminao mba zarao io live io ary mba amin'izany maro ihany koa afaka manaraka an'izao live izao na aiza misy anazy mino fa ho ataonao zany ankatoan'izany ianao dia Andriamanitra ahitanao anatin'izany fankatoavana izao dia izy no manatsara ny fiainanao antrany antrany ao anatin'ny fankatoavanao anio. Dia voalohany indrindra tokoa andao isika asianao ivavaka isika satria matotra teraka zao fotoana izao tsy nohony amin'ny herintsika, tsy nohony amin'ny tanjantsika, tsy nohony amin'ny fahaizantsika fa Andriamanitra ombadika n'izany. Ary andeha ihany koa isika angataka amin'ny fanatrehan'ny Tompo ao anatin'izao live izao. Tsy hoe zany ho tonga eto androany ka hisiesia hoe tsy ny sanatria fa tonga eto anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mino ihany koa tsy hoe tonga eto ianao ka andany fotoana fa tonga eto ianao hiainy tenin'Andriamanitra izay anatsara ny fiainanao. Zany ho ilavantsika ny fanahy masina mikasika amin'ny fiainantsika sy ianao anio. Ary ihany koa andehantsika sy ianao hifona amin'Andriamanitra satria tsy hoe tanteraka akory isika fa mety misy zavatra nataontsika tao anatin'ny andro androany izay tsy mifanaraka ny tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mbola miteny soa amatsara ny ra sarobidin'i Jesosy Kristy miteny ho antsika sy ianao ahafahantsika mahazo ny anjarantsika eto androany. Ary ihany koa tsy adinontsika manapaka an'izay blocage indrindra amin'ny resaka réseau toko. Satria tatoato ny réseau tena tsy mety mihitsiny dia hivavaka isika mba tena Andriamanitra mihitsy maka contrôle amin'ny réseau androany manomboka ny fanomboana fotoana androany tapitra amin'ny fotoana dia tsy hanengeliny mihitsy ny réseau fa andeha tsara ny zavadrehetra. Andao isika asianao hivavaka. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao midera mankalaza anao satria tombontsoa lehibe omenao anay ahafahanay mifandray eto anio Tompo satria ianao no ivorianay androany amin'ny anarany maherin'i Jesosy Kristy ary fantatray fa tianao izay zany mahatonga anao nametraka an'izao fotoana izao zany natonga anao mamelanay afaka iona eto ao anatin'izao plateforme izao dia tena mankasitraka anao zay dada satria mifidinao manokana izay anaraka an'izao vavaka izao mino zay fa nanomana zavatra lehibe ho anay ianao dada dia noho izany amin'ny voalohany dia tena misaotra anao zay satria Andriamanitra tianay ianao, Andriamanitra tsara ianao sady Andriamanitra mpanao tsara ihany koa. Ento koa dada tsy mavita an'izao programa izao izahay, tsy mavita ninina izahay. Mila anao zay mila mifanatrehanao anatin'izao fotoana izao mba hitarika anay indrindrindrindra hitarika anay dada ilaza momba anao androany tsy momba ny teniko no lazaiko tsy momba niza na nisy fa momba anao no lazainy eto androany satria ianao lay Andriamanitra namorona anay, ianao lay Andriamanitra namonjy anay, ianao lay Andriamanitra tia anay fa tena tianay mihitsy mamesehatra tanteraka anao satria noho ny amin'ny anaranao nivorianay eto androany.
androany ary ihany koa dada mangataka aminao ho an'ny olona rehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao oka dada tsy hiala maina ao anatin'izao live izao izy fa tena samy andray ny anjarany ary ianao no anatsara amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ny fanahinao masina anio ary ihany koa hoe zay dada dia tena mifona aminao izay tsirairay avy satria fantatray tsy hoe marina tanteraka izay misy fotoana mety hoe misy solafaka misy fotoana mety hoe nanao zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao amin'izao anio izao ka mbola mangataka an'ilay raha sarobidin'i Jesosy Kristy anadio anay indray dada mba tsy hisy hevitra mampisaraka anay aminao ka tena hikorina tsara hatrany hatrany fifandraisana aminao hikorina hatrany hatrany ny fahasoavanao amin'ny fiainanay dada misaotra anao sady zay satria namelanay ianao satria nidiovinao indray ny fahotanay amin'ilay raha sarobidin'i Jesosy Kristy areton'izay dada dia apetrakay fenao am-pelantananao io live zao indrindra dada momba ny réseau angatanay aminao fa tena oka ianao mihitsy no anapaka ao anatin'izao live zao ka tena hisosa tsara ny réseau ary tena andeha tsara ny hafatra avy aminao mba ho famonjena ho anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tena misaotra anao zay dada midera mankalaza ny anaranao masina mamesihatra anao tanteraka izay ataovy ny sanao tsara indrindra amin'ny fiainanay tsirairay avy dia tena misaotra midera mankalaza anao mame voninahitra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen 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 misy Joel manko miteny hoe aoka zay kely ay nika hoe mahery aho andao itsika sianao anaraka an'izao hira izao hoe zava-magaga nataon'ny tompo tadidio itsika nankalaza ny krismasy nankalaza mialatsiny azafady indrindra nankalaza ny paska isika tamin'ny lahady teo tsy hoe maty Jesosy Kristy tamin'ny zoma dia nitsangana tamin'ny lahady non efa nataony zany efa 2 taona mahery dia isika nomen'Andriamanitra tombosoa ankalazan'izany tamin'ny lahady teo ary ndeo itsika sianao tena anaraka an'izao hira zao dia rehefa avy eo hiverina isika avy hatrany isika hiditra ao anatin'ny teny fampaherezana Hosanna, Hosanna,
Alléluia. Zava-dehibe sy zava-mahagaga tokoa nataon'i Jesosy tamin'ny fiainantsika sy ianao. Tadidio ty volana ity dia hoe volana famonjena. Lozy tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Salamo 91:16 hoe ho vokisy ny ela velona. Ho vokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Ity volana ity dia Andriamanitra ampiseho antsika an'izany famonjena zany ary tena iaina ao anatin'izany. Marina efa namonjy antsika Jesosy fa isan'andro dia tsy mitsahatra mihitsy izy mamonjy antsika satria isan'andro misy zavatra atrehantsika sy ianao. Dia aiza moa isika sy ianao hitady vonjy amin'Andriamanitra. Eto dia ity zavatra nomen'Andriamanitra anao zaraiko amintsika androany dia momba ny fankatoavana. Dia mety hiditra ihany koa isika ao anatin'ny fankatoavana dia ny fahatahorana an'Andriamanitra dia ihany koa ao anatin'ny fitiavana. Mino fa isika eto sady mpiay ny tenin'Andriamanitra no mankatoa no mpanatanteraka. Eto fotoana omen'Andriamanitra atsika sy ianao ao aorianan'ny Paska. Avy nankalaza amin'ny Paska isika tam'lahady dia aveako indray zany Jesosy Kristy, izy ny tena ohatra lehibe indrindra ho atsika amin'ny resaka fankatoavana. Andonge isika sy ianao amaky tenin'Andriamanitra zay hitantsika ao anatin'ny Matthieu 9:20 andiny fa 9:30 ka hatramin'ny 9:40 miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy mba mpianany dia tonga tao amin'ny sa anankiray atao hoe Getsemane. Ary izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankero ivavaka aho. Andiny fa 7:30 ary nitondra amin'ny Petera mba minizy olona zanaky ny Zebedio izy dia nalahelo ampo sy ory indrindra. Dia ozy izy taminy fadiranovana loatra ny fanaiko toy ny efa ho faty. Mitoera eto ka miaritory amiko. Ary noho nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao dia oka esoriny amiko ity kapoka ity nefa oka tsy ny sitrapoko anie no ataoko fa ny anao. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy natory dia ozy izy tamin'ny Petera, ay tsy mazaka ny miara-miatory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavay ianareo mba tsy idiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manankery. Dia nandeha fandrony izy ka nivavaka hoe raiko raha tsy azonao esoriny ity fa tsy maintsy osotroko dia oka ny sitraponao no atao. Ary no tonga izy dia nahita azy matory indray fa efa nilondolony ny masony. Ary efa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fantelo ka nanao izany teny izany ihany. Dia nankeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe matoria ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Indro efa akaiky ny ory ary ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanoty. Mitsangana andeha isika indro fa efa akaiky ilay mamadika ahy. Raha nanaraka tsara an'io teny io isika dia ao anatin'io dia tena hitantsika Jesosy. Tena intelo izy nangataka tamin'iray hoe raha mba azonao esorina io kapoka io
dia mba esory kanefa hozy izy oka ny sitraponao no tanteraka. Fa manino Jesosy ny teny an'izany satria Jesosy ny toetra tao anatiny fankatoava. Isika mila mieritreritra tsara. Tamin'Andriamanitra nandefan Jesosy Kristy teto amin'ity tany ity dia fantany Jesosy Kristy zany mission tokony ataony. Fantany hoe mangidy io kapoka io. Fantany hoe tena mafy be io zavatra angatany rainy aminazy. Ny vavaka intelo izy, jereo tsara nge tenin'Andriamanitra vakintsika teo tsy nisy vavaka hafa nataony Jesosy Kristy tamin'io fotoana io. Tsy nisy vavaka hafa nataony, fa io ihany vavaka nataony naveriny intelo. Kanefa isaky miteny izy dia hoe anefa okan'ny sitraponao ihany no tanteraka. Zany hoe nangataka izy amin'Andriamanitra mba esoriny io kapoka mangidy io. Kanefa nitoetra ao anatin'ny fankatoavana ihany izy, na de fantany fa mafy ilay zavatra mila hatrehany, na de fantany hoe mafy ny zavatra mila hoetiny, dia hozy izy hoe okan'ny sitraponao ihany no tanteraka. Hitantsika tao anatin'izany fotoana izany dia niteny Jesosy hoe tena rehefa mijery ambonimbony eo tsika dia miteny Jesosy hoe ny fanahiny ohatrany hoe ory ny fanahiny satria fantany efa akaiky ny hafatesany. Nangataka tamin'ny Petera izy hoe mba miara-miaritory aminy. Ohatrany hoe raha mijery zany tsika mitady namana zany Jesosy satria mafy aminazy io fotoana io. Nefa fantany parany tsy maintsy izy ihany no miatrika an'ilay mafy indrindra. Fa mba tamin'ilay fotoana hiara hivavaka nangataka an zareo mba hiara hivavaka aminazy hiara hiaritory. Dia tsy nataony zareo zany. Veriny izy ny telo dia natory foany zareo. Io Petera io ihany nefany raha tena jerentsika ao anatin'ny Matthieu 26 manomboka 1:30 ange jerevantsika 1:30 ka hatramin'ny 5:30 hozy tenin'Andriamanitra manao hoe ary rehefa nihira fiderany izy dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra Olive. Ary tamin'izany dia hozy Jesosy taminy ianareo rehetra dia ho tafintohina no ny amiko anio alina fa voasoratra hoe amela ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry andrasana. Fa rehefa atsangana aho dia hialo anareo ho any an-Galilia. Fa Petera namalaka nanao taminy hoe na dia ho tafintohana no aminao aza ny olo rehetra, izaho tsy mba ho tafintohana mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina raha tsy mbola misy akoho maneny dia andahay intelo ianao. Hoy Petera taminy, na dia hiara-maty aminao aza aho, tsy mba andahanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazainy mpianany rehetra. Teo ambonimbony teo niteny an'izany Petera. Ary rehefa tena jerentsika raha mandinika kelitsika, raha ohatra ka nieno an Jesosy Petera, raha ohatra ka nanantanteraka ilay nitenen'i Jesosy hoe mba miara-mivavaka aminy, miara-miaritory mivavaka aminy, nanana fifandraisana amin'Andriamanitra Petera amin'io fotoana io. Dia tamin'ny tonga ny fotoana niteny tamin'i Petera zareo nga ianao moa tsy hoe niaraka tamin'i Jesosy, dia tsy nanda azy izy satria nifandray tamin'Andriamanitra nanana hery izy. Fa zavatra hitantsika indrisy nandao an'i Jesosy Petera. Tsy hoe fotoana ela be zany zareo tsy fotoana ela be. Verset vitsivitsy eo ambadika an'izany dia tena nandao izy.
eto de tiako teny amintsika hoe mila isika mifandray tsara amin'Andriamanitra mba ho ahafahantsika tena hoe mankatoa azy tanteraka. Fantatry ny Jesosy zavatra ho atrehany, tsy nandany fotoana izy, afaka nanao zavatra hafa izy, afaka natory izy, afaka nyteny hoe aloha za akainy satria zavatra mafy hoentiko rehefa avy eo, zavatra sarotra ho atrehako rehefa avy eo, aloha mba atory kely ohatry ny zareo fa tsy zany nataony. Lasa izy nifandray tamin'ny nivavaka mba ahafahany anatanteraka lay mission nampanaovin'Andriamanitra anazy mba tsy hiala ao anatin'ny fankatoavana. Eto dia te hiteny amintsika hoe misy zavatra anankiray voalohany indrindra mila dinihantsika. Inona moa mahatonga ny olombelona, inona mahatonga antsika indrindrindrindra isika zanak'Andriamanitra miaina ao anatin'ny tsy fankatoavana indraindray. Tsotra be le izy. Vakintsika tenin'Andriamanitra nge ho hitantsika ao anatin'ny Jauna 14:23. Jauna 14:23 hozy tenin'Andriamanitra manao hoe Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy tia dia hitandry ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ary ankao amin'izay ka ionina ao aminy. Raha misy tia hozy izy dia hitandry ny teniko izy. Mahatonga ny olona voalohany indrindra tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia tsy fampiny fitiavana. Za tsy miteny hoe tsy tia an'Andriamanitra, tia azy, fa ny tsy ampy lay fitiavana. Tsy lany lay fitiavana, dia iny ka mora amintsika tsy mankatoa ny teny. Jerevy ny tenin'Andriamanitra Matthieu 22:27. Matthieu 22:37 azafady. Hozy tenin'Andriamanitra manao dia hoy Jesosy taminy, tiavany Jehova Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Zany hoe ao anatin'ilay fitiavana, ao anatin'io teny io sady mitenin'Andriamanitra hoe rehefa tia azy isika dia mila mankatoa an'izany. Tiavan'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Sady mampirisika antsika izy ity an'Andriamanitra no mampirisika antsika izy ankatoa an'izany teny zany. Eto dia hiteny amintsika hoe dinio isika asianao samy zanak'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra isika. Impirimpira isika asianao mankatoa azy ary impirimpira isika asianao tsy mankatoa azy. Le izy zareo tsy hoe zavatra ngeda be fa zavatra kely matetika isika tsy mavita mankatoa an'Andriamanitra. Nefa jerevy Jesosy Kristy izy no alaintsika ohatra lehibe indrindra. Mafy. Inona moa zavatra angatan'Andriamanitra amintsika asianao mba hoe ankatoavantsika asianao mihoatra noho ny mission nampanaovina an'Andriamanitra an Jesosy eto amin'ity tany ity. Fankatoavana hoe omeo ny ainao ho an'ny olo mba ho famonjeny ny olona maro.